ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahabantsika riavaka malala tratrity alarobia faheniny volana jolay ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny Korintianina voalohany toko fahenina ambin'ny folo. Korintianina voalohany toko fahenina ambin'ny folo, ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Miambena ianareo tomoera tsara amin'ny finoana, aoka hitomban-da mahereza. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Fantatrareo ny ankonan'i Stefanasy fa voaloam-bokatry Kaia, izy sady efa nanolo-tena ao amin'ny fanompoana ny olona masina, dia mangataka aminareo raha lamba hanaiky tsara ny olona tahaka ireny sy izay rehetra miara-miasa sy mikely aina koa ianareo. Faly noho ny fiavian'i Stefanasy sy Fortunato ary akaiko, fa ireo no nahefany tsy vitanareo, fa namelombelona ny fanahiko sy ny anareo koa izy ka mba ekeo ny tahaka ireny. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny lohahevitry ny mofinaina moa riavako amin'ity volana jolay ity dia ny hoe iorenana amin'ny finoana ny fanompoana. Iorenana amin'ny finoana ny fanompoana. Koa ity taratasy izay eto am-pilatanantsika ity ny Korintianina voalohany toko fahenina ambin'ny folo izay voalahatra ao mofinaina riavana dia hafatrafatra mamarapahana moa izany Paoly amin'ny toko fahenina ambin'ny folo ka manafatrafatra ny kristianina tany Korinto. Dia mampitondra ity taratasy ity manokana izy ary mampahery ny fiangonana. Fa amin'izay zara mofinaina ao antsika io andininy fahatelo ambin'ny folo sy ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo dia mitodika manokana izy amina fianakaviana kristianina. Amin'izy telo mirahalahy zany amin'i Stefanasy sy Fortunato ary akaiko. Izy telo mirahalahy reo no azo lazaina hoe voaloam-bokatra tany amin'ny faritra Akaia. Tsindrin'ny Paoly amin'ny fadimy ambin'ny folo dia fantatrareo tsara ny ankonan'ny Stefanasy. I Stefanasy izay hotsika hoe voaloam-bokatra tany Akaia. Izy moa aiza moa i Akaia? Akaia dia tany am-boalohany, ataontsika hoe tany amin'ny taona 200 tany ho any talohan'i Kristy dia ny atao hoe Akaia dia fitambaran'ny Grika sy Makedonia. Zay no atao hoe Akaia. Faritany lehibe, province lehibe anankiray zany teo ambany fifehezan'ny Romanina dia nataony hoe Akaia dia firenena ray manontolo mihitsy dia i Macedoine sy Grèce na i Makedonia sy Grika zany. Fa ateoriana kely afaka 100 taona teorianan'izany dia nanova fandaminana indray ny Romanina ka aty amin'ny taona 1920 Kristy dia nozarainy roa indray zany ilay province lehibe io ka nozarainy i Makedonia sy Akaia. Dia tamin'izay fotoana izay zany Makedonia lasa Grika zany dia tafiditra tao anatin'ny Makedonia. Ny Philippines zany dia tao anatin'ny Makedonia, zany hoe Eropa zany. Iny natao hoe Makedonia iny dia i Akaia kosa dia nahazo ny taty amin'ny faritra Azia Minora ka ny renivohitry Akaia dia i Korinto. Dia i Stefanasy zany no voaloam-bokatry Paoly tany Korinto, tany Akaia zany hoe tao Korinto moa Stefanasy. Ary voalaza fa i Paoly no nanao batisa ny ankonan'i Stefanasy. Dia tsy Stefanasy ihany nefa no azo lazaina hoe voaloam-bokatry Paoly na ampahirezin'ny Paoly manokana eto fa nanana namany i Stefanasy dia i Fortunato sy akaiko izay samy lehilahy n'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra izay akasitrahan'i Paoly manokana ny fikelezana aina. Dia eto ary avako malala dia manafatra Paoly iny mba haneken'ny olona, iarahan'ny olona miasa, haneken'ny kristiana tany Korinto ny olona tahaka ny Stefanasy ho modely. Inona moa no mahatonga ny hoe modely ny ankonan'i Stefanasy, iny no mahatonga azy eo modely. Dia zavatra roa no mahamodely an'i Stefanasy. Ny voalohany dia izao
na ataiza ny ankonany ho tonga kristianina Stefanasy. Ny toerana anisany Akaiasy zany a izay toerana mpanompo sampy, tsy tokony adonontsika fa nisy tepolo tsampy lehibe a ratsy fitondratena mihitsy ny olona tao Korinto, ratsy fitondratena ny olona tao Korinto. Nisy ara fomba fiteny mihitsy hoe manao ny fomba ny Korintianina. Ny hoe manao fomba ny Korintianina de manao toetra ratsy mihitsy, fitondratena tsy mendrika. Ary izay a no nahatonga ny Paoly nahatonga ny afatra lavabe ny Korintianina, satria sady ty zava-mahamamo loatra ny tao Korintianina, mpona tao Korinto, ty filaninofo, ty fieboebona, za zavatra niaina ny olona tao Korinto, fitsangatsangana atranena ny olona tao Korinto. Ary dia Stefanasy zany dia nanaraka ny fampianaran'ny Paoly, nandray ny filazantsara, ary ny taona ny ankonany ho tonga kristianina. Riavako tamin'ny taona 7 tany hoany a no nanomboka novoizina tao anatin'ny FJKM ny atao hoe fanoloran-jaza, ny atao hoe fanoloran-jaza. Ny fanoloran-jaza izay nitapahan'ny FJKM tany amin'ny Synodina lehibe ny Mahajanga io dia vaovao ihany, marina loatra fa taloha zany, talohan'ny nahazatra antsika dia ny batisa sy ny fanoloran-jaza de zavatra iray ihany. Ny hoe batisa de voambolana nahazatra an'ireo fiangonana zanaky ny London Missionary Society na ny FKM zany, sy ny zanaky ny Missiona Protestanta frantsay. Fa ny teny hoe fanoloran-jaza kosa dia voambolana izay nampiasain'ny French fotsiny. Ny French no nampiasa azy. Ny French tsy nampiasa ny teny hoe batisa fa nampiasa ny teny hoe fanoloran-jaza izy. Ny antony dia satria tsy nampiasa rano izy. Ny French de tsy nampiasa rano fa fonona nanao batisa. Fa satria mo French dia tsy manao zava-dehibe ny famantarana ataontsika hoe hita maso, tahaka ny hoe rehefa mandray fanasany tompoko ny French dia tsy mihinana mofo izy, tsy misotro ny kapoky izy zany, fa amin'ny alalan'ny teny, ny tenin'Andriamanitra zay vakina, de amin'ny alalan'ny fiatsika no ampana zany no andraisany ny batisa no ny fanasan'ny tompo na ny Eukaristy. Ary rehefa manao batisa koa izy dia tsy mampiasa rano tsy akory, tsy tahaka ny zanaky ny MPF sy zanaky ny London Missionary Society na ny LMS. De natao hoe fanoloran-jaza le izy. Ny antony de satria ny teny hoe batisa dia misy hevitra hoe rano ao anatiny, batijo na batistène de atsoboka ao anaty rano. Dia fanoloran-jaza nampiasay satria tsy nampiasa ny teny hoe rano izy. Saingy zao io fanoloran-jaza ny French io dia mitovy ihany amin'ny batisan'ny batisa kristianina zay nahazatra ny fiangonana taty amin'ny LMS taty amin'ny MPF, mitovy ihany. Voambolana fotsiny na samy hafa azy satria tsy nampiasa rano izy. Fa rehefa teraka kosa ny FJKM dia nanaiky ny ampiasany hoe batisa zany ny zanaky ny French. Fa aty aoriana ty amin'ny taona 20 rehefa tamin'ny Synodina lehibe tany Mahajanga dia nanapa-kevitra ny FJKM hoe aleo asiana fanoloran-jaza, izay tsisy ifandraisany loatra amin'ilay fanoloran-jaza ny French io akory. Satria ny fanoloran-jaza ny French dia tena batisa mihitsy, fa ilay fanoloran-jaza ny FJKM izay nataontsika dia mitovitovy amin'ilay famorana, lay fitondrana lay zaza voalohany eo amin'ny fiangonana. Fitondrana lay zaza voalohany miangona ao am-piangonana, fisaorana an'Andriamanitra no lay zaza. Tahaka ny fanoloran-jaza ao amin'ny Luka 4, indra teo no anorenany anankiray amin'ny teny zay anorenany FJKM lay fanoloran-jaza. Le fanoloran-jaza ny fotoana hoe dia mitodika manokana amin'Andriamanitra, ho fisaorana an'Andriamanitra no nanomezana ilay zanaka. Ary iny raha avantany voateraka ka azo entina mivoaka lay zaza dia entina ny tranon'Andriamanitra. Io dia tahaka ny fomba malagasy tranainy. Ny fomba malagasy tranaina dia misy ny antsoina hoe mivoaka hitany. Ny atao hoe mivoaka hitany teo amin'ny malagasy tranaina dia rehefa teo amin'ny taona zany, rehefa kelikely iny ka afapana ny ray reniny afaka mandeha mivoaka dia entina mivoaka amin'ny seho masoandro lay zaza.
lay zaza miaraka am'zay trotrona lay zana de entina amseho masoandro afaka herinandro mahery kely eo na ohatrazay dia aentina mivoaka masoandro izy iny le ataony tolo hoe mivoaka hitany iny any karazandrazana fombandrazana izay ataontsika hoe fiampitana amina fahazazana anakiray manokana dia ny antony lay fanoroan-jaza de izao ry avako malala ny zanaky ny kristianina zay tsy tokony ho adinoana de tokony ho kristianina ndray mantsy ny olona mieritreritrany hoe ny batisa dia ny batisa de fandraisana marika hita maso amin'ny fananganana anaka fa ny fanoran-jaza de fanehoana pahabe maso ny fisaorana an'Andriamanitra no lay zaza nomena ary fanehoana fijoroana vavolombelona fa ny zanaky ny kristianina de tokony ho kristianina ka raha avantany voateraka lay zaza de efa apetraka eo am-pilatanan'Andriamanitra ny fitezana mba ho zaza tezaina araka ny fahendrena kristianina ny mpivady mantsy tsarotsika tsara fa rehefa manamasina fanambadiana ny fiangonana de zao misy fanontaniana telo apetraka ary melon'lay voady ataon'lay mpivady dia le fanontaniana telo ano apetraka ny fiangonana aloha zany hoe melony hana masinana melon'lay fifaneken'ny mpivady iny zany dia ny fifaneken'lay mpivady amin'ny fiangonana aloha ny lasa alohan'ny fifanekeny izy roa manokana le de rehefa fanekeny izy roa amin'ny fiangonana zany le manao hoe move anao manaiky fa izy tokoa novadinao fanontaniana faharoa move ekenareo ny anaraka ny zay ny tenin'Andriamanitra mba fanambadiana kristianina ary ny fahatelo move ekenareo ny taiza izay ho zanakareo amin'ny fahendrena amin'ny fitiavana mba hatonga ny zanakareo ho kristianina ho fampiarana n'iny fanontaniana fahatelo iny fanekena fahatelo apetraky ny fiangonana amin'ilay olona ho amasinina fanambadiana iny toy niny ilay fanoloran-jaza mifamatotra zany amin'ilay fanekena nataon'ny mpivady hoe izay de hitaizany zanakay fitezana zany lay fanoloran-jaza ny sakramentan'ny batisa dia sakramenty izy zany sakramenty io tahaka ny fanasan'ny tompo fa ny fanoloran-jaza dia zavatra hafa manokana mihitsy ny fanoloran-jaza dia ilay fanekena eo anatrehan'Andriamanitra mba fanekena eo anatrehan'Andriamanitra mba hitaiza ilay zaza amin'ny fitiavana sy ny fahatahorana an'Andriamanitra dia eo ary sika rehavako malala no mitodika manokana amin'ny perikopa i Stefanasy dia nitaizany zanany ho tonga kristianina satria ny zanaky ny kristianina de tokony ho kristianina zay rehavako malala ny tena dikany hoe amasinina fanambadiana ny olona antametrahana fanontaniana mpanamasina fanambadiana zay ny dikan'lay hoe atolotra ho an'Andriamanitra ny zanaky ny kristianina de tokony ho kristianina mampieritreritra nefa rehavako malala ny fomba fitezantsika indraindray fa misy zanaky ny kristianina tsy tonga kristianina misy ndraindray ny kristianina manao hoe anka aleo aloha izy rehefa lehibebe kely vao entina ny am-piangonana aleo izy atapa-kevitra tsara aleo atakatra ny zavatra tahaka zao de rehefa tsy zarinao de ny mbola kely io de efa tsy azonao tsony kely ery izy tsy azonao ny am-piangonana mainka fa rehefa lehibe tsy moramora ny mamolaka azy rehefa lehibe efa 20 taona 1 taona izy vao entinao ny am-piangonana noho zany de zao ny zanaky ny kristianina de tokony ho kristianina zay ny dikany ary io rehavako malala hoy tsika teo ndraindray amaivany kristianina mampieritreritra ny hoe zanaky ny kristianina de tsy miditra ny am-piangonana ndray raha moa zanaky ny kristianina de ndraindray lasa mpanentsika fiangonana zanaky ny kristianina de lasa mino hoe tsy misy Andriamanitra zanaky ny kristianina de lasa mampieritreritra be mihitsy ryhavana satria am'izao andro antsika zao de mitsoka be mihitsy ny ateisma eto ambonin'ny tany ary ndraindray aza dia raha ohatra ka en Europe am'izao tsika miresaka zao na any Amerika avaratra na tahaka izany de zao ndraindray lasa ny olona tsy mino na ny tsy finoan'Andriamanitra no heverina ho fandrosoana fa ny olona mino an'Andriamanitra de heverina ho toy ny olona taraiky heverina ho toy ny olona tavela amin'ny fandrosoana heverina ho ny olona mbola atao hoe mbola miaina amin'ny taonjato lasa ka metrahan'ny olona fanontaniana manao hoe ianao ve de mbola mino an'Andriamanitra ihany am'izao andro zao sa ve de mbola inono ihany ve ianao ve de mbola mino hoe misy Adamasefa ianao ve de mbola mino ihany hoe namboarina tamin'ny tany ny olombelona tamin'ny vovotany ny olombelona heverina ho toy ny hoe fahatarana mihitsy ara-tsaina zany hoe maha kristianina zany amin'ny faritra maro any amin'ny tany mandroso
ary dia betsaka ny mivoy zany tsy fisian'andriamanitra izany ary dia misy mono latsaka ao anatin'izany rehefa tsy tena marotoerana tsara lay fitezana hatrany amin'ny fahazazana dia eto ary avako malala zay ampahirezany tompo na mahatonga ny paoly makasitraka manokana any Stefanasy dia satria izy nahataizany ankohonany ho an'andriamanitra nahataizany ankohonany ho an'andriamanitra ry avako malala ray mpianakaviana tahaka any Stefanasy nahavitany taizany ankohonany ho an'andriamanitra ary dia mendry mpiterana zany ho paoly voaloham-bokatra zany mendrika isorana an'andriamanitra zany hoe ray mpianakaviana nahavita na nahatondra ny ankohonany manontolo ny ankohonany mihitsy zany hoe ny zanany ny vadiny ho an'andriamanitra ekanavako malala ho ray mpianakaviana mahatondra ny ankohonantsika ho an'andriamanitra isika ary engany ho ampahirezintsika reny kristianina zay miara-mivavaka reny izy mianakavy kely ny vadiny ny zanany miara-mandray anjara ao anatin'ny fiangonana miara-mivavaka engany ry avako malala ho ataotsika zava-dehibe mihitsy izany hoe fiaraha-mivavaky ny ankohonana izany mety amin'ny fotoana sasany de tsy de tsapatsika loatra zany hoe eny ohatrany hoe mandeha ho azy hoe ahoana moa ankohonana ve tsy ary hivavaka fa misy fotoana revako malala rehefa mbi any amin'ny fahalebiazany ny ikizy dia ho tsapany fa tena zava-dehibe lay fivavahana lay fitezana atao anatin'ny ankohonana ary io ande izao zay mahavatra ihany no mioty zay mahavatra mitaizany ankohonany amin'ny fivavahana ihany no mioty io engetselabe io tsy elabe mihitsy raha vitanao ny mitaizany ankohonanao mitaizany zanako hatrany amin'ny 5-10 taonany mahavatra ampianatra sekoly alahady ianao na veratra raha vitanao hatrany amin'ny 5-10 taona 7-10 taona moa vao mainka tsara raha vitanao na tonga azy tam'izay de efa mandeha ho azy hoentiny mandramaty io raha vitanao ny nampianatra sekoly alahady niaritra nitondra azy ny ango no isaky ny alahady nitondra nitaiza azy tamy vavahana hatramin'ny 7-10 taona raha ela indrindra de afaky ianao na ho aizy izy na ho aiza de tsy adininy ntsony fa hoentiny mandramaty ny zavatra nampianarina ho azy nandritra ny 7-10 taona mety tsy miangona izy afaka rehefa 5-20 taona mety kamokamo izy rehefa 3 taona fa tsy maintsy tafaverinao am-piangonana io tsy avelan'ny tompontsony io tsy avelan'zay fitezana efa nitezanao azy io 7-10 taona vizy nitezainao na 10 taona nitezainao an'andriamanitra amin'ny fivavahana amin'ny vaky baiboly amin'ny tsenjely amin'ny sekoly alahady amin'ny hira-pivavahana de everinao fa ho very zany tsy very zany tsy very itsony zany mety mandede kely izy ndraindray mety somary tanora vemotsy andalon'zany ihany fa zao tsy very tsony izy satria marina ny tenin'andriamanitra manao hoe avelao ny zaza anatona fa nytoa azy ny fanjakan'andriamanitra sy ny hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza ary ny zaza rehefa tolotra ao an'andriamanitra de raisiny dia azy fa nyzatra faharoa zay ampianarin'ny paoly eto rehefa ko malala teny hoe tsy hoe mendrim-piderana ihany ny olona zay mahataizany ankorana ao an'andriamanitra fa izao koa mendrim-piderana ihany ko ny olona izay manohana ny mpanompon'andriamanitra manohana ny mpitory ny filazantsara Maria Paoly manokana io hoy izy manao midiny 7-10 hoe mamelombelona ny fanahiko sy ny anareo koa izy satria izy dia naefa ny tsy vitanareo diny 7-10 sy 7-10 voalaza fa i Stefanasy ireo namandreo de nandeha nampahereny Paoly tany Efesosy tamin'ny fotoana nikadrany Paoly tamin'ny fotoana ny fatorany Paoly tamin'ny fotoana ndalovany Paoly zavatsarotra de zao izy ireo de tonga nampahereny Paoly de Paoly manao hoe misy mihitsy ny tsy vitanareo tsy hoe lafiny materiel fa ny tsy vitanareo de zao nampahery tao anatin'ny zavatsarotra ry avako malala mendrim-piderana ny mpanompon'andriamanitra manohana ny mpitory ny filazantsara manohana ny olona tahaka andry Paoly misy olona mahafoy tena manohana mitory ny filazantsara de zao ry avako malala engany mba betsaka ny Stefanasy engany mba betsaka ny tahaka andry Fortona to tahaka andry Akaiko izay manohana ireny mpitory ny filazantsara ireny fa iny tamin'ny andro nantsoina hoe isan'enim-bolany merina isan'enim-bolany merina dia fikambanana ny vondronan'ireo fiangonana rehetra teto akibony merina manodidididina 800 isa teo eo izy any amin'ny taona 800 sy 900 dia ireo fikambanana ireo fiangonana teto merina ireo de nanapa-kevitra handeha fampitory ny filazantsara any amorotsiraka amin'ny taona 3 amin'ny 700 sy 900
dia niparitaka manerana ny faritra maro teto Madagasikara ny iniraky nisany enim-bolany merina tsy hoe betsaka maro mifoatra hoe tamin'ny faritra tsy mety faritra vangain-drano iny atsimo tsy nanana rehetra iny maty tanana vohipelo iny rehetra iny zany apahany nisy kely indrindrindra nahazo an'iny faritra varatra iny zany atraty andapa mahazo an'iny avaratra rehetra iny dia saika nisy atraty amin'ny jojoro be ny mena varatra koa ary dia faritany nisany enim-bolany merina de mandefa mpitoro filazantsara amin'iny zany ny fiangonany merina de iny nataony matetika dia isaky ny mivory ny mivory zany ny lehilahy sy ny vehivavy mivory ato ambonina mpamarinana ny lehilahy de ny vehivavy de mivory ato ambatonakanga ny lehilahy na mifamadika am'izay ny vehivavy ny vory tato ambatonakanga de ny lehilahy mivory ato ambonina mpamarinana dia rehefa tonga lay fotoam-pivavahana mihezinezina de zao zavatra mahagaga de zao rehefa mandeha ny rakitra amin'ny fivorianisany enim-bolany merina de mandrakariva rojo volamena peratra volamena kavina volamena zany no hitany anatin'ny fanatazan-drakitry ny kristianina protestanta teo Antananarivo tamin'ny taona tamin'ny taona 50 tamin'ny taona 70 tamin'ny taona 30 dia zany fahafoizany zany manao tatitra ireo mpitoro filazantsara avy any amorontsiraka nafo voatany Ambatondrazaka zany mbola fahatany isany enim-bolany merina iny Kiangary iny mbola isany enim-bolany merina dia tonga iny Kandreo iny mbola isany enim-bolany merina de tonga manao fanomezana ny olona manao tonontonona arabola ho an'ny mpitoro filazantsara efa maheno tatitra isan-karazany mitomany mihitsy ny kristianina mahiny mandre reny tatitra nisany enim-bolany merina reny dia ito any de manome ohatra azo alay tahaka an'izany Paoly hoe ry Stefanasy ry Akaiko dia reny any dia olona azo alay tahaka satria manohana ny mpitory ny filazantsara manao zay tsy vitanao ianao nge tsy voto itsika kely avako malala tsy ho tonga mihitsy any ambanivohitra be debe tsy ho tonga atsika mihitsy any faritra maro tsy ho tonga atsika de zao rehefa tsy ho tonga any sika de zay tonga any no toanatsika apitsika apahirezintsika de zay ny tenin'ny Paoly manao hoe mba manaova mba toano reny mpitoro ny filazantsara reny evanjelistra ireny mpampianatra any amin'ny toerana zay tsy tonga anao reny mpitoro ny filazantsara miaritra zavatra mafy tahaka andry Paoly miaritra ny fanenjena miaritra ny fangiry firina mahafoy fiainana mahafoy zavatra maro isan-karazany ho amin'ny fitohinan'ny filazantsara dia mety mpiderana ny olona zay manohana ireny ataontsika hoe mpitory ny mpiasan'Andriamanitra mihitsy reny mety mpiderana ingerevako malala tsy oreny zany ny fiangonana faengany mba ho betsaka ny kristianina manao an'izany tsika eto Madagasikara de raha hoarina marina fa tena mahafoy be mihitsy ho an'ny fiangonana ny kristianina protestanta malagasy tena mahafoy hitanao be deaibe fa raha hoarina amin'ny fiangonana maneran-tany protestanta maneran-tany na ny katolika maneran-tany de zao mbola lavitra ihany hoe fahafoizana amin'ny fiangonana kristianina malagasy rehefa ohatra ka sendra makany andafy ianao ny ampitan-dranomasina de mbola be deaibe mihitsy ny kristianina izay mahafoy trano ity tranoko ity de zao omeko ho an'ny fiangonana ity taniko ity de omeko ho an'ny fiangonana mbola be deaibe ny taona 1970 teto Madagasikara teto Madagasikara de tena nomariany zany mihitsy reo ray aman-drenitsika be deaibe reo ray aman-drenitsika reo dada be tsika ireo reny be tsika ireo raha fitoranao reo metranao fanontaniana de zao de tonga de miteny daholo ny olona manao hoe ty tany ty nge tany ranony ity nge ranona nanome ty tany ty anaovana fiangonana sy ny hafa rehetra ny olona teo alohantsika zany dia azo lazainy hoe tao anatin'ny fahafoizana ihany any ampitan-dranomasina de mbola be deaibe ny olona mahafoy tsika iray mety variana fa be deaibe ny ampitan-dranomasina zany nge mahatonga an'ireny fikambanana katolika maro isan-karazany reny ny franciskianina ny dominikianina isan-karazany ny salesianina dia ireny fikambanana maro isan-karazany reny dia misy olona manome mahafoy be deaibe no ahafahana manorona an'ireny sekoly reny ahafahana mividy tany eto Madagasikara de zao misy olona tena mahafoy
manolotra ny fanana ny tranony ndraindray ny retiretiny ndraindray manolotra ny tahiriny fa tsika eto Madagasikara de ndraindray mionina am'ilay hoe adidy le rakitra apahany zatra am'ilay apahany sika ndraindray raha io nge no antonana foanany Calvin fahafoloka reny satria ny olona nanao fahafolony mba tsy afahany manao be de olo Calvin hoe diso nareo fa ny dikany hoe ampahafolony de zao tsy hoe ny ampahasivy ampahafolony anareo fa ny ampahafolony san'Andriamanitra fa azon'Andriamanitra ampiasaina daholo ny manontolo nareo zany hoe tsy le ampahafolony ihany no izy fa izy manontolo mihitsy rehefa tian'Andriamanitra ho alaina aminareo de azonareo omena fa tsy ny ampahafolony ihany fa ny manontolo mihitsy no n'Andriamanitra fa indrisy nefa ry afaka malala fa na ny ampahafolony ary tsy fotsika intsony ho an'Andriamanitra tsy fotsika intsony ho an'Andriamanitra fa ny ampahazatony de eto ary afaka malala de ampianarany Paoly isika hoe mendry mpiderana de izao ny olona mpanohana ny fitoriana ny filazantsara raha nohana ihany raha andany vola ihany io vola mety ho lany io heripo io mety ho lany de izao mba ataovy misy ho amin'ny filazantsara raha misy ihany ny olanina amin'ny lafin-javatra maro samy hafa satria ny vola ny heripo ny fotoana de mety ho lany avokoa ny fahasalamana mety ho lany avokoa fa ny lanino tamin'inona koa ara le izy de hoy Paoly manao hoe manaova safidy tsara tahaka ny Stefanasy mba ndriakaiko mba ndry fortona ato manaova safidy tsara tahaka an'ireny olona ireny hoe laninao mba tohananao ny mpitory ny filazantsara ny fiangonana ny asan'ny fiangonana mba tohananao zany afaka malala mampahireziny tompony ianao ary modely tsara ao anivon'ny fiarahamonina ho alay tahaka ny Stefanasy tany Akaia ivavaka sika tompo misaotra anao zahay fa ny tokantrano ny mpanompo modely dia izay mahataiza ny ankohonany amin'ny fitiavana sy ny fanomponanao ary manohana koa ireo zay mitory ny filazantsara mpanohana ny fiangonana manohana ny mpampianatra ny mpanabe maro isan-karazany tahaka andry Stefanasy tompo dia ampahirezo zahay mba hanana ny toe-tsain'ny fahafoizana amin'ny fanohanana ny asanao ampahirezo zahay mba hataiza ny ankohonanay amin'ny fitiavana anao sarotra am'izao andro zao tompo fantatrao zany hitanao zany ny fanabeazana sy ny fitezana fa mampahirezanay amin'ny fitiavana mba hataiza ny ankohonanay zahay amin'ny fahatahorana anao Andriamanitra be famindrampo ianao dia meherim-panaza ijereo ny ankohonanay mba atao feno fifaliana re izy reny atao feno fahatahorana anao ane izy reny ary ome fahendreny ianao no mahay mitona ny olona tsisy mahay manatona anao raha tsy anao tsy misy mahay mandray anao raha tsy amin'ny alalanao ihany no zany tompo ao de jereo ny ankohonanay tsiraray avy ataovy mandray ny fanahinao masina mino anao Jesosy zay famelan-keloko de mametraka ny fiainana tsiray avy ampelantananao zay tompo amin'ny herinandro ity sady amy anarana Jean Kristy mpamonjy anay amen